mitsidika ny tokantrano ndray tompolastoko vavy amin'izao alin'ny zoma fady amin'ny roapolo ny volana jolay izao manasanao inkeo anaraka hatramin'ny farany ary ity fotoana ny fampahalalam-baoantsika androany ity mazava ho azy nalaza tamin'ity androany ity ny raharaha mikasika ireo mpanao gazety mirahalahy arahaka Jean-Luc sy Manuel Didier io tolakandro tokoa ary no nivoaka ny fonjana tanora izy ireo mpanao gazety maromaro inkeo nefa noandry izay fivoahan'izay teny an-tanora teny avy hatrany moa dia nisy avy eo ny lanonana izay nentina nandraisana azy mirahalahy ireto. Tao anatin'ny hafaliana tanteraka no nandraisan'ireo namana mpiara-miasa ny famoahana ponja an'ireo mpanao gazety roa dia Jean-Luc Rahaga sy Didier Manuel. Nanamarika izany ny lanonana izay nitototsaina tetsy amin'ny epizôna Itsitsiadana. Fotoana nafahan'ireo mpanao gazety namana naneho firaisan-kina miarahaba izao fampitsorana azy roalahy izao noho ny fisintomana ny fitohina izay napetraka andreo Matorivo Rakotovao misy mpanjakana misahana fotodrafitrasa ifampitaovana ary ny fanajariana ny tany araka ny toromarika avy amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tsikaritra nandritra ny fotoana fa nisava ny fanahitainana sy ny alahelo ary dia tafaverina somatsara amin'ny fiarahamonina i Didier Manuel sy Jean-Luc Rahaga. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa hiverina andray miasa ny mampanao gazety azy izy roalahy ireto. Nanamarika ny fotoana ny fampiseho-kevitra dia ny fijoroana ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanentanana amin'ny falajana ny fahalalahana eo amin'ny asan-gazety.